fa hotoizatsika moa ny fampalalam-baovao indray kosa iverina isika ao anatin'ilay hoe valala teo moa nresakitsika teo hoe nandalo tany be valala ny etoandro teo izay valala izay fa ankoatran'izay moa ao anatin'izay fandalovan'ny valala teto an-drenivohitra izay dia efa nisy ny fepetra izay noraisiny zareo DRDR Analamanga tamin'ny alalan'ny fanondrahana fanafody teny amin'ireo faritra izay tratry izay valala izay ary Velaran-tany amina hektara maromaro no efa nanatanterahana izay fanondrahana fanafody izay isan'izay moa tetsy amin'ny By Pass andoharany fotsoarahantsika ato anatin'ity fanadadiana ity mahakasika an'izay. Avy dia nandray fepetra nisy DRDR Analamanga manoloana nisy fiakaran'ny Valala eto an-drenivohitra. Nisy araka izany ny fandrarahana fanafody teny amin'ireo toerana tratran'izany Valala izany. Velaran-tany mirefy 12 hektara no nanatanterahana an'izany fandrarahana fanafody izany ary isan'izany teny amin'ny By Pass andoharany fotsy. Dia tonga eto amin'ny faritra manodidina an-drenivohitra tokoa ny Valala. Efa nitenenina moa omaly fa efa nanao izay zany ny ataontsika hoe traitement terrestre teo anivon'ny commune rurale Ambalavao. Efa nidirany zany rehefa vatan'ny manena izy. Efa navita zany tsika tao efa nitenenina foana 17 hektara no vita tao. Zany hoe vony zany. Izao nefa nisy ambony zany satria raha ohatra ka 20 hektara izy tao dia ambony izy zany nandeha nikisaka ne zany tatoa nandalo ny tsefa ny tatatia commune rurale ny tatia Anjomakely tatia dia atao zany izy dia natory tatia amin'ny commune rurale ny Solandy Kantovolobe. Tondray izy zany nanomboka traitena zany izy tamin'ny maraina tamin'ny telo maraina ny ekipa dia efa tafipetraka tao dia nanomboka traitement tamin'ny efatra sasany tao dia navita rehetra amin'ny folo teo amin'ny 30 hektara teo. Zany hoe tao zany tena folobeny dia io le folobeny io zany ny ambony tsy vita teo zany satria miamby foana izy teo dia lasa nikisaka aty manodidina dia mandeha makany lalan'ny Fenorifa mihodikodina kosa izy zao amin'ireo valala zany misy zany vao maty fanafody ihany. Ny fametanana tamin'ny DRDR ihany koa ireo mponina eny toerana amin'ny ady amin'ny fianahan'ny Valala mba hiarovana ihany koa ny vokatra. Efa omaly izy nandalo zany dia avao ambato fotsy izy netomboany talohany natongavana tety mivadika ny akandrefana nahazo anatanety kely dia daly izy tao soalandany natory. Ny anay aloha zao dia mbola tsisy hoe fepetra niraisina fa manakitaba azy fotsiny aloha zany azo atao. Mandefa donaka mandrehatra ato amin'ny donaka tony hoe fako rehefa zavatra azo donafany. Andriambalala vantsy afasy ambady fotsy no ny akandrefana sy ny anavaratra no izao ny azo anatananarivo zao. Ny hodikodina teny Tosy sy halakamisy ny Fenorivo sy toerana maro samihafa manodidina an-drenivohitra izy ireo. Ao Ankady Vorobe kosa ny foibeny. Tsy misy aloha hatreto ny fahasimbana vokatry ny fandalovan'izany Andriambalala izany.